mahafinaritra daholy tadidinao angamba le andro firavoravona lay nitenen'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 4:10 any amin'ny 4:10 manao hoe mila tandremantsika ny andro firavoravona ho ataontsika fety isa-taona tsy maintsy tsaroantsika io fotoana io fotoana zay tena hifaliana satria anafahan'Andriamanitra ny olona amin'ny fahotana dia zay indrindra tamin'ny fotoana anankiray Jesosy Kristy satria tena tian'Andriamanitra tsika rehetrarehetra hiala amin'ny fahotana dia nanolotra ny ainy Jesosy Kristy tamin'ny andro Paka tamin'ilay andro firavoravona mihitsy izy no nanolotra ny aina no nanolotra ny fiainany mba ho faty amin'jenantsika rehetrarehetra satria tian'Andriamanitra mantsika hiala amin'ny fahotana dia netiny Jesosy Kristy ny fahotan'ny olona rehetrarehetra teto ambonin'ny tany izy indray ny saziana nefa ny olombelona ny tokony saziana dia Jesosy indray nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana maty hamonjy antsika rehetrarehetra tsara loatra ne za fitiavan'i Jesosy atsika zany mino fa ianao tsy avinavina hoe tsy mila an'izany famonjena zany tena ilayntsika amin'ny famonjena za zao mila amin'ny famonjen'Andriamanitra dia za zao nandray famonjen'Andriamanitra tena mahatsara ny fiainako le nandray famonjeny Jesosy Kristy dia nanolotra ny ainy Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny andro Paska tamin'ny andro Paka mba hamonjy antsika rehetrarehetra dia ianao androany raha tena tianao Jesosy Kristy dia zao atolory azy ny fiainanao raha te araka amin'ny Jesosy Kristy ianao atolory azy ny fiainanao dia teneny ihany koa hoe za mpanota Jesosy dia esory koa ny fahotako fa Jesosy Kristy mantsy manala ny fahotana sy faratsiana rehetrarehetra amin'ny fiainantsika dia angatao ny rahan'i Jesosy Kristy ilay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana anadio ny fotsika anadio ny saitsika anadio ny fanahintsika mba ho tonga olona mahadiotsika satria tanjon'Andriamanitra amin'ny andro Paka mba hadio daholotsika mba handray famonjentsika mba hiala amin'ny fahotana daholo dia mino fa ho tsaroanao hatrany ty andro Paka na Paska ty miaina ny herinandro masintsika manala ny fahotantsika eo amin'ny Jesosy Kristy mba hatonga antsika olona tsara olona madio fo ary olona mahafinaritra tahian'Andriamanitra daholo ary amanaraka indray